Aleloia, mbola faly miarabanareo rehetra eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata fahavalo-ambin'ny folo ny volana febroary 2025. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, anio aho dia anambara aminao ny amin'ny délivrance natao tamin'ny olona anankiray zany ny amin'ny devoly izay tao anatiny. Ny anankiray amin'ireo devoly tao anatiny zany no ambarako eto mba hitandremanao, mba ifoazany masom-panahinao Tompo, satria tena fetsy ny fahavalo, tena fetsy ny fahavalo ka mamandrika antsika olombelona izy amin'ny fomba izay tsy ampoizintsika. Ka manasa anao aho iara ivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara eto izany. Iara ivavaka isika Tompo. Jesosy miantso anao indray aho Jesosy, anambara ny fahatsaranao Tompo amin'ny zanakao tsiraray averan-tany Jesosy. Ianao Jesosy ilay Andriamanitra tsara indrindra, ianao ilay lehibe indrindra Tompo malala ka mangataka Tompo ny fitarian'ny fanahy masinao Jesosy. Ka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina hietry ambany dia ambany. Ka koa ianao fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy, ampifoha ny masom-panahy tsiraray avy, ampiratra ny jamba, ary koa aparea izay marenina mba hisokatra soamantsara ny masom-panahin'izy ireo, ary koa ny sofiny tsiraray avy tena are fa ianao tokoa fanahy masina dia te hiasa ao anatinay tsiraray avy. Ka ianao Jesosy ianao asandratro, ianao Tompo no deraiko, ka misaotra anao Jesosy ny amin'izao fotoana izao. Ka ka Tompo malala ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako afeny eo ambanin'ny tanamaherinao Jesosy. Ary koa koa ianao Tompo andrakotra ny ranao amin'ireo olonao tsiraray avy. Tompo malala ianao nefa nandidy roay ny devoly dia andositra anareo izy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafikanay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy efa Nazareta. Miala zany ary le voniko amin'ny ranao soa zany, ary miveran-davaky ny elo anaran'i Jesosy efa Nazareta. Tsy anakery, tsy anapahefana amiko sy ny ankohonako. Ary koa Tompo malala ka Tompo ny ranao manda afo manodidina anay, ka manda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy Tompo ny ranao. Ka misaotra anao Jesosy misandrata ambony dia ambony. Ary ianao fanahy masina hiteny amin'ny alalako, satria piasanao aho, tsy mendrika aho fanahy masina. Ka misandrata ianao, ianao no hiteny, ka izay sitrako ihany no tafateniko fanahy masina ikasianao ny zanakao tsiraray avy. Ka misaotra fanahy masina tera ho anao, ianao le lehibe indrindra, ianao le telo fahiray, ka ny voninahitra dia ho anao reriany Andriamanitra avy indrindra. Misaotra Jesosy. Aleloia, amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ny ten'Andriamanitra foy izay hovakiako dia ao amin'ny bokin'ny Matio 9:4-20. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany. Alohan'izako hijoro vavolombelona zany Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany dia zavaiko foy zany io ten'Andriamanitra io. Matio 9:4-20. Hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ho alany ny iray ary ho tiany ny iray, na hombany ny iray ary ho amavoiny ny iray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Ry havana, ny ten'Andriamanitra eto dia manambara fa tsy misy olona mahay manompo tompo roa. Isika zany tsy afaka hanompo tompo anankiroa, fa ny iray dia tsy maintsy ho alantsika ary ny iray no tiantsika. Amen. Ry havana, tsy afaka isika hanompo an'Andriamanitra sy hanompo ny vola izany. Izay le hoe mamona. Andriamanitra ny vola zany io, Andriamanitra kely akely zany. Maninona moa no io teny io no raisiko, satria io no nampahafantariny fanahy masina tamiko ny amin'ilay témoignage ambarako eto rehefa avy eo. Ry havana, ny vola dia misy Andriamanitra ny vola. Raha tia vola be loatra ny olona, dia Andriamanitra ny vola zany, Andriamanitra kely hoy akely. Fa raha alehibe izy dia Andriamanitra any an-danitra. Fa ilay akely zany dia Andriamanitra ny vola zany any amin'ny afobe. Ry havana,
mila mitandrina mafy de mafy isika satria tokony isika misafidy izay Andriamanitra tiantsika ho topoina. Eny tompo tsy maintsy misafidy isika zay ray Andriamanitra lanitra no topointsika na Andriamanitra ny vola zany. Zany hoe tia vola loatra dia lasa manaonao foana zany. Misy ihany koa nefa ny Andriamanitra kely be dia be, ao ny amin'ny statut, ao koa ny amin'ny fitiavan-karena, ao ny amin'ny fanompo-tsampy. Maro isan-karazany zany any amin'ny Andriamanitra kely. Eo ihany koa ny hoe raha tiantsika mihoatra noho n'Andriamanitra ny ankonantsika na ny vadintsika dia efa Andriamanitra kely eo amin'ny fiainantsika izany. Ry havana tsy maintsy isika mametraka n'Andriamanitra alohany rehetrarehetra na ny tenantsika ary. Dia Andriamanitra irery ihany tokony voalohany, alohan'ny fianakaviantsika, alohan'ny zanakantsika izay mananjanaka, alohan'ny vadintsika izay manambady, alohan'ny tenantsika ihany koa. Zay isika vao tena hoe azo atao hoe mpianatry ny Tompo. Tena Andriamanitra manambara mihitsy an'izay teny izay. Ry havana, tsy maintsy isika mahafoy izao rehetra izao. Tsy maintsy isika tena mametraka ny Tompo amin'ny plasiny, izy no lohany. Ny témoignage tiako ambara aminareo dia momba n'ilay hoe mamona Andriamanitra ny vola. Nisy olona zany natao délivrance atao amin'ny toby tany Madagasikara. Dia noho efa nampamoahana zany hoe nasaina ny teny zany ilay devoly tao anatiny hoe iza ianao tao anatin'ilay olona zany dia tamin'ny ray amin'ireo devoly ireo zany no ny teny zany izy io hoe devoliny vola zany izy. Ry havana, vola hoy izy amin'ny teny anglais no nitenenany. Vola zany ilay devoly tao anatiny. Ry havana, devoly ny vola eto amin'ilay ten'Andriamanitra hoe dia manambara hoe mamona. Andriamanitra kely io. Devoly io any amin'ny hafobe any. Dia noho neveo noho nefa hoe horohana zany ilay devoly ny vola io. Dia nasaina zany ilay devoly amerina ny volan'ilay olona rehetra aminy. Ahoana moa no ataony ao anatin'ilay olona ao? Ny nataony tao anatin'ilay olona tao dia angalatra ny volan'ilay olona izay toerana izany. Azonareo angamba tiako ambara. Zany hoe tany amin'ny fiangonana izay nivavaha zany io olona io, dia ny volan'ilay olona io dia nalain'ilay devoly avokoa zany zany hoe omeny an'ilay fiangonana ilay vola nefa tsy amin'ny tanan'Andriamanitra izany. Angalariny izany ny volan'ilay olona satria ny antony dia izao. Ny vola izay ananan'ilay olona dia nalain'ilay fiangonana. Ry havana, tsy tena hoe ho an'ny asan'Andriamanitra fa tena hoe ho an'ilay mpitondra fiangonana ary koa zany tena hoe nangalariny fahavalo tanteraka. Ry havana, mila mitandrina isika. Ny devoly dia mpangalatra. Ny volan'ilay olona dia ao amin'ilay fiangonana fa tsy ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ny vola dia tokony isika mampiasa anazy ho an'ny mahantra. Ho an'ny mahantra. Ary koa hoe asan'Andriamanitra, fa asan'Andriamanitra manahoana moa? Mikarakara ny ampandrotra ny asan'Andriamanitra amonjena fanahy. Fa tsy koa hoe hitsetitra ny mahantra. Mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko. Dia noho neveo rehefa nasaina zany ilay devoly hoe aka an'ilay vola. Tsoroko aminareo fa tena nitomany be mihitsy io devoly io. Tsy mety izy amerina an'ilay vola. Fa lazainy hoe anazy ilay vola, anazy ilay vola. Dia tena hoe noterena mihitsy zany aka ilay volan'ilay olona amerina amin'ny ilay olona. Dia noho neveo izy ilay nitomany be io tsy mety amerina amin'ny volan'ilay olona, dia rehefa voatery izy dia tsy maintsy naka volan'ilay olona. Araka ny fanahy avokoa zany eo ambaraka io dia mandroaka izy zany ilay vola amin'ny tanana satria nasaiko zany izy nandeha nakany amin'ilay fiangonana ny fanahiny io. Raha ohatra mahafantatra délivrance ianao dia fantatra tsara zavatra tiako ambara. Dia nasaiko izy zany nakany amin'ilay fiangonana akan'ilay vola. Dia noho neveo mandroaka an'ilay vola izy zany, rofiny zany ilay vola. Dia tena hoe
betsaka mihitsy ny fahitana satria ely izany any mandroaka ilay vola amin'ny paoziny tanany izany, sady mitomany izy amerina ny volalay olona no tsy maintsy mandroaka n'ilay vola ho averina amin'ilay olona. Ry havana isorana ny tompo fa niverina tamin'ilay olona ny volany amin'ny ara-panahy moa zany, dia in'olona iny avy eo afaka mandroso tsikelikely ao amin'ny tompo amin'ny lala marina amin'izay tsy ny fahamasinana, ary indrindra tsy hoe mijery olona intsony fa tena hoe miaina anatin'ny fahamasinana sy fahamarinana, dia manao ny asan'ny tompo ary koa mitandrina mafy izany, mitandrina mafy mba tsy ho voafitaky ny mpangalatra araka ny tenin'ny tompo ao bokiny Jaona. Ny mpangalatra tompoko dia tsy miditra vavahady araka ny tenin'ny tompo ao bokiny Jaona 10. I Jesosy no ny tenen'io hoe ny mpangalatra dia tsy miditra vavahady fa mananika ny fefy. Ry havana, ny mpangalatra dia mangalatra ny ondry ny tompo, mangalatra ny fananany ondry ny tompo, ka mila mitandrina isika. Jesosy no vavahady, Jesosy no vavahady, ka miverena amin'ny tompo ianao na iza mibeba raha anatin'ny mpitondra fiangonana na inona plasy misy ianao kanefa anao maka vola ny majinika, dia hitsaranao Jesosy, ho mafy ny zavatra anjoanao. Ho anao izay jamba tsy mahafantatra kosa, raha mivavaka amin'ny fiangonana toy izany ianao dia mifoaza. Ry havana, tsy tsara fiangonanao, tsy tsara olonao, fa ny tompo no mitsara. Fa zavatra hitany masoko tao anatin'ny délivrance izay natao no ambarako aminareo. Misy ny fahavalo, ary tena misy mihitsy ny olona ampiasain'ny fahavalo angalatra anao, angalatra ny fanananao rehetra, ny fanomezam-pahasoavanao. Maro dia maro ny fananantsika izay nomeny tompo angalary ny fahavalo, fanomezam-pahasoavana isan-karazany izay nomeny tompo antsika dia lasa fahavalo. Ry havana, ny tompony ampifoanao mba tena hitady azy marina tokoa ianao, ary tsy atao-trolona fa manaiky ho afahana dia ho afahan'i Jesosy. Izy ihany no manafaka. Mitandrema tompoko satria ho avy Jesosy. Izay tompoko ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Ny voninahitra anie ho an'i Jesosy irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.